sy ny kety atao amin'ny grupo ary magnaraka amin'ny page sasy kety isaka ny sabotsy teo zao manasava indraytsika mentsika androany dia Meizah fameravatao dia Meizah tonga soa fandaharana ary misaotranao koa nanaiky mivahiny ny fandaharana. Ye miravantsika rehetrarehetra ary mpanaraka ny vaovao rehetrarehetra amin'ny fandaharana dia faly be zany antsonareo faly koa vonina malo fantaninareo rehetrarehetra. Fantanina voalohany Meizah ny anaranao, ny toerana ipetranao, ny mombamomba ny rehetrarehetra. Ye tena anarako Resa-dresaka mandasofany Meizah roa amby roapolo taona enivato izay mipetraka Bedabenina ny tany fiaviako mamanay Betsileo dadanay kosa Merina dia izaho malagasy ohatra antsika rehetrarehetra ihany mbola tsy manambady fa efa manana fofopofony mbola tsy mananjanaka ihany koa misy manontany hoe firy menada efatra menada zay dia izaho zoko indrindra telo vavy dia lahy tokana. Tamin'ny taona firy zany Meizah nanomboka ny hira dia inona ny gadona tena voizin'ny Meizah? Ye araka fantatry rehetrarehetra moa zany dia Meizah nanomboka ny hira tamin'ny faraparan'ny taona 2024 tamin'ny hira hoe faniriko hatr'izay ny gadona natao kosa tamin'ny voalohany dia ny R&B sy ny pop fa amin'izao izy zany efa lasa varié be efa lasa miditra any amin'ny mivelatra kokoa misy coupé décalé lasa misy afro trap lasa misy slow sy rehetrarehetra asehoko amin'izao zany hoe mafy gadona rehetrarehetra Meizah. Isan'andro zao mampiakapeo izaho sy anao zany efa tena malahelo mahatsiaro anao dia mamero ve miamila anao misaotra aminao bebe fa tsy fanamiko ine azavelanao miriao aleo soko nyteny raha ilazanao deve tsy fianao maniriao tsy mahafoianao zao manimanina neo anilanao miangavy ao mitalao milanao ny foko izao ilaiko ny fitiavanao miangavy ao mitalao. Amin'ilay hoe efa mafy gadona rehetrarehetra zay Meizah ve mety mahatafavoaka salegy na kilalaka na hoe ohatra miaraka hira amin'ny lakana salegy na kilalaka reny? Ye mitafavoakako raha ohatra ny hoe tena anao zany dia vitanay fa ny eo amin'ilay hoe mbola tsy vonona ny sainy gasy ve sa tsy fantatra fa rehefa mivelatra ny sainy malagasy dia mivelatra ihany koa mivelatra koa ny artista rehefa zaka sainareo dia ataonay marina zany dia nisy nametraka fanontaniana ny mpikambana hoe mifaninana Meizah sy Sokirazy sy Meizah sy Odiay. Ye Meizah dia namana amin'ny artista rehetrarehetra izy Sokirazy dia producteur koa zany hoe izy nanampianana mokatra ny mozika tamin'izaho niala tao amin'ny ECP tamin'ny fiandohany dia niarany azy zay dia lasa amin'izao zay lasa ohatra mifampitondra ohatra ampenada Odiay kosa dia artista kama ohatra ny akama rehetrarehetra plutôt hoe za tsy dia mananamana vehivavy fa bandibandy daholo ny namako dia zay ngamba mahatonga na hoe miaraka amin'ny bandy akama foana matetika fa tsy dia misy vehivavy miara mandehandeha sy miara miserasera aminahy. Ary amin'izay fatanorana zany nisy tanora tia andakarina indrindra fa artiste dia Meizah ve efa nandray reny zava-mahadomelina reny ohatra rongony ohatra na toka mahery? Raha hoe resaka franchement aloha nandramandramako daholo ny titra rehetrarehetra angamba tamin'ny fiainana tsisy tsy nanandrana fa ny rongony zany ohatra ny hoe mbola tsy nahasarika anahy mihitsy satria be da be ny namako hita hoe simba ny zavatra io dia tena tsy nahasarika anahy mihitsy ilay hoe andeha hanandranandrana rongony
efa nanandrana foka sigara tamin'izany, nanandrana sotrosotro toaka sy rehetrarehetra ataoko hoe tsy raha fisotro koa nefa le izy fa rehefa manalazy dia manalazy fa ny rongony angamba ataoko hoe tsy tafiditra na ao an-trano fa mety tsy tafiditra n'izany zavatra izany. Inona zany hiran'ny Meizah tena hitanao hoe nahafantarana tena hoe hitanao fa tena tafavoaka ny hiranao? Ny hiran'ny Meizah nisy mizara koa zany izy tavoan'olo hoe nisy alendriendry dia tena navoaka ny R&B sy famoahana feo dia rehefa niriko hatr'izay iny tena nalaza noho ny taty aoriana niditra tamin'ny gadona tena mietsika dia hatramin'izao moa zany fiantso anahy dia hoe Meizah zay vo dia mody fa iny zany tena nahazoako contrat hoe tena hatrany ambanivohitra be anarana tanàna mbola tsy fantatro mihitsy nandanako tamin'ity taona ity no iny iriny. Arak'izay zany Meizah efa nitety faritany sa efa manana eritreritra koa hitety faritany na tany avaratra tsy mandefa na tsy nana? Ny fitetezam-paritra moa zany mandeha foana araka ilay niteneniko teo hoe indrindra any ambanivohitra any sy rehetrarehetra fa mino aho fa mbola isy ny faramiasa amin'ny organisateur rehetrarehetra any avaratra any sy ny any atsimo any mpakafy rehetrarehetra moa zany efa miandro efa miantso foana isan'andro fa araka ny fanazavako tsy reraka mihitsy manazava hoe ny organisateur makanay dia mandeha foana izay satria tianay foana mifampizara ny mozikanay aminareo mpakafy na amin'ny alalan'ny vokatra izay mandeha amin'ny radio sy ny télé na amin'ny alalan'ny sanganasanay izay avoakanay ny album ny clip sy ny rakikira rehetrarehetra. Misy mpikambana nanontany hoe nanontany secret de beauté zany na niremarkinazy hoe mafatifaty be Meizah ny amin'ny clip. Zaho koa zao mahita efatsy amin'ny clip fa tena anao zao izy tena mafatifaty be dia mba inona ny secret de beauté ataonao mafatifaty be? Ye be da be mihitsy nanontany anahy ny secret de beauté koa fa za tsy manana secret de beauté fa ny fantatro fotsiny hoe tsy manosonositra zavatra fatany amin'ny tare fotsiny angambany dia safidiana tsara na maquillage mety aminao manevanao na ny indraindray manao zavatra tsotsotra indraindray manao zavatra manjelatra be arakaraky ny andro indraindray hamonjy soirée indraindray hanao spectacle dia indraindray koa nefa ny zavatra asehoko an'olona indraindray tsy manao maquillage mihitsy rehefa ohatra hoe mandeha miasa tsy manao maquillage be rehefa miaraka amin'ny ankizy dia iny fotsiny jerenao zao mety amiko. Ary Meizah be amin'ny clip eny efa misy mpampiakanjo voatokana misy sa ianao ihany mifidy lamba anaovanao amin'ireny? Rehefa manao clip dia indraindray atoron'ny zandrinay atoron'ny mamanay indraindray za ihany fa nefa ny fanaovako akanjo amin'ny clip ça dépend amin'ny zavatra tiako avoaka indraindray te-hanao endrikely indraindray te-hanao buzz hoe te ampiseho mihitsy hoe jere fa sa hoe fa maninona no misy olona sasany mahazo miakanjo ohatr'izao dia zany tsy mahazo miakanjo ohatr'izao fa hoe misy fotoana mantsy dia misy fotoana mananazy dia ataoko hoe mampafifienana dia may dépasser les bornes kely dia fa ataoko hoe tsy maninona izany. Amin'ilay hoe masakisaky zay Meizah, anao tsy matato kritikin'olo amin'ny resaka fomba fiakanjonao io? Fiakanjoko masasa zany ataoko hoe mety natahotra ihany atao voaloha dia misy fotoana marafo fa aveo tonga zany hoe zay maartiste ny artiste le hoe ny artiste mila miavaka rehefa manao zavatra fa tsy hitovy amin'olo miaraka amin'ny t-shirt short ndraiky scooby-doo anao clip na anao lobaka sy jean tsy possible fa amin'ny indraindray ianao manao ohatry ny olon-tsotra efa hita andavanandro eny fa rehefa amin'ny clip dia manana droit hiavaka ny artiste na iza ataoko hoe ny gadokiranay R&B musique urbaine ataoko hoe tsy idiran'ny gadokira malagasy na dia hoe amin'ny teny gasy ary le tononkira dia mba mivelatra zay zany mampianatra ny publika hivelatra ara-tsaina sy ara-panahy fa misy mantsy le soatoavina malagasy misy an'le hoe fihavanana dia somary adinontsika le mifanohana indraindray ka
zay mahatonga ana miteny hoe raha misy fekanjo tsy mety ataoko a tsy mety aminao iny fa mety amin'olona hafa misy jerinao tsy mety aminahy fa mety amin'olona hafa dia zay le izy samy miaina fiainana. Dia za mba manana mpihira hafa ankafizinao na vahiny zany na mpihira gasy. Ie za rehefa mihaino hira dia tsy le mpihira no tiako fa ny hirana dia za koa nefa dia zay natao anaty gadona commercial dia zany hoe za tsy manana mpihira hoe tena idole fa tiako daholo ana ny hira rehefa commercial fa misy feo ngambany mahafinaritra ana foana mihaino ohatra hoe Jessie J na Beyoncé ohatran'izany dia tiako ny feoany fa ny hira indray nefa tsy voatery hoe ny hiran'ny Jessie J rehetrarehetra no tiako na hoe ny hiran'ny Beyoncé rehetrarehetra fa indray zay ny tenenako hoe arakaraka le hira raha mozika malagasy indray dia za tambola kely plutôt dia zay natao anaty vazoteny sy ny tropical tamin'izaho moa tsy dia mbola nalaza ny rap sy ohatran'izany za tsy dia mankafy rap raha teo fa mihaino tropical foana dia mihaino tamin'izany mihaino Samuel foana mihaino Jerry Marcos dia niondana tansomena be tamin'ny mbola kely dia amin'izao hitako hoe zay ny tena nampivelatra anazy satria za tsy nisafidy gadona mety tsy coincé tao anaty zavatra anankiray fa za tonga dia hoe passe partout. Société manda io hoe Meizah ny ray aman-dreninao sa nenao sa miara-miasa nareo aminazy? Ie be da be no efa resaka foana momba n'izy io manda aloha zany tena narako araka le lazako tany voalohany indrindra manda tena narako fa le société manda resaka fruit de mer zany any dadanay sy mamanay fa nefa kosa tamin'ity taona ity tamin'ny voalohany taona nahita hevitra satria za tia manao lakozia be dia naka ataoko hoe nangataka fiara-miasa tamin'ny mamanay dia zao efa nanokatra restaurant koa ana manokana spécialité anay fruit de mer. Le asa firana ve hitan'ny Meizah mety velomina zay aty Madagasikara sa tsy maintsy ampiarahana amin'ny asa hafa? Ie za mahita hoe tsy dia tena mahavelona fa goûté angamba na hoe fangaron-daoka fa raha tena atao hivelomana le izy dia hitako hoe somary mesarotra satria ny artiste vaovao tamin'ny foana sy mba ny pirate koa ny artiste sy mba ny raha ataoko hoe sy mba ny raha tsy dia manjary moa zany zafady amin'le terme somary masika fa lasa tsy voarain'ny olona intsony le tena mozika dia lasa ny olona indraindray lasa kamo ivoaka ny trano hijery spectacle nefa ny spectacle sisa no any fiveloman'ny artiste fa efa ataoko hoe efa lefo zany hoe CD t-shirt dépliant efa tsisy manjifa intsony zany fa efa spectacle akashi amin'ny spectacle sisa ny iveloman'ny artiste nefa ny somary verivery zany public tato ato satria tsy hainy intsony hoe hoatsy amin'ny tropical sa hoatsy amin'ny rap sa hoatsy amin'ny roots sa hoatsy amin'ny traditionnel dia somary mila miverina mametraka kely ny artiste hoe tia le mozika tena izy fa tadidio kosa nefany fa izay tiany mpankafy no ataony artiste fa tsy izay tiany artiste no ataony lasa mivadika ohatran'izay le izy zany satria raha ohatra hoe ny zavatra tena tiako ohatra zao hoe gospel mety tsisy vidy mozika kranao gospel be hoe le tena pur sang be reny fa misafidy kosa na hoe tiany commercial tiany metimety misaraba be bahoaka dia zay ny safidianako ny gadona ataoko. Nalaza be resaka mananjary iny raha rehefa tsy lazaina aminao zay ahoana hevitry Meizah manoloana iny tsanga tany mananjary? Amiko manokana za tena tsy manohana ny fanotana fady ny tanànan'olona zany na za mandeha mpitety faritra vao tonga amina faritra ray dia iny ny antanina voaloha iny na fady amin'ny tanàna aty na mandeha vacances na any Majungary iny misy hoe tsy azo hitondrana kisoa any amin'ny plage dia efa tsy mihina kisoa ataoko hoe adidiny tsirairay ngamba ny manaja sy respecté ny fadin'olona kanefa kosa ny resaka hoe famonona gasy ohatrany hoe sambo gasy any
lasa ohatrany hoe lasa maloto be ny toetsaintsika satria ohatrany hoe sitsika asianao hoe zao dia efa mony dia vao mahita taratra be an'ilay toetsaintsika ratsy be hoe ny malagasy izay tokony famelona taloha izay ilay sokoavina nitsangana n'ity fireneny ity dia lasa ohatrany hoe famotika tsika lasa mifamotika sady lasa nitatra lavitra be amin'ny resaka fitarisana amin'ny adi-boky ilay izy dia tsy hitako hoe tsy mety za satria raha samby gasy za mety ho any Mananjary n'olona avy any Mananjary mety ho aty aminay aty tokony aseho foana hoe mpiavana na amin'ny resaka mozika ary indraindray misy zavatra manahirana be hoe raha misy olona mamoaka vokatra anankiray dia tsy mba mijery bon côté mihitsy publika fa kritika foana ny tonga amelo ninona zavatra ataonao kritika foana melankejereo ny olona nidafy raha ohatra izy ka manao projet anankiray misoutenir anazy foana no mitovy fefina aminazy fa tsika ohatrany raha misy olona tady hiakatra dia sy tomina hidina raha misy olona ty ambany dia vao mahitsahany iletika dia tokony izay foana rena le tivako amin'olona ao amin'ny Facebook hoe fa manintsika raha mifanohana manintsika raha tsy mifanimba ndao hifamelona satria samy malagasy any ataon'ny sasany raha nefa tsy fidiny dia tsika samytsika indray ve nifamotika sotran'izany marabarina fandarina atsika Meizah afitranao hoan'ny mpanaraka fandarana hoan'ny membre du groupe ary hoan'ny malagasy rehetrarehetra dia misaotra ny groupe ny vaovao namehana an'ity fotoana ity ahafahako nano hevitra tsy ohatry ny interview rehetrarehetra izy ity hoe izay tiany mpieny ihany no lazaintsika eto fa tena hoe ny hevitra tao andohako sy ny tao an-tsaiko sy ny taty-apoko no navoakako misaotra ho an'ireo mpanohana rehetrarehetra fa raha tsisy nareo tsy nisy Meizah misaotra amin'ny mpankafy rehetrarehetra ihany koa dia farany raha toa ianao tsy mpanohana na mpankahala na tsy fantatra dia tsy manino zaho fa ilaina be koa fa manjary tsy miakatra mihitsy ilay laza raha votsisy anareo ankoatran'izay koa aza dia marary fo aza dia marary saina fa ny hafa misondrotra foana ianao taraiky manitsika anazy dia misaotra indrindra ty misaotra betsaka anao Meizah nanaiky tsara ny fiarahana manantena manaraka mbola verina dia mankasitraka atsika rehetra nanaraka trano farany dia bebe daholo manaraka indray koa zay sy zay lasy tombovavy niarahantsika tamin'ny Meizah mantenaiko fa nahafapo anao amin'ny manaraka indray tsy mifangahita veloma jiaby